Ny boky fahatelo nosoratany Ajaina ilay kalaza eo amin'ny tontolon'ny kanto malagasy nitolakandro teo moa no nampahafantariny tamin'ny fomba ofisialy ny fivoahany zany boky izany. Bekitana, io ny boky fahatelo nosoratany Andrianasolo Ajaina Naomi na Ajaina, mpanoratra. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tolakandro io dia tsy amin'ny fitoerana kolotsaina malagasy Tsiatsahavola. Ity boky miendrika tantara foronina izay mirakitra pajy miisa 420 ity. Na mahatantara foronina azy misy takila 420 izy io misy fizarana telo ao anatin'ny tantara. Tantara fiainana tovolahy izay rahanteraka dia ohatran'ny hoe nisy zavatra ratsy niatra tamin'ny manodidina azy ny ray aman-dreny, ohatra ray maty ny reniny gadra dia nefa arakaraka ny nahalehibe azy kosa dia tsapany izay zavatra izay ary hoy izy hoe hiotra hiezaka ho fifaliana sy fahasoavana ho amin'ny manodidina azy. Izay raha fidinina fa antony efatra ilay hoe Bekitana. Voalohany ny anaran'ilay tovolahy izay mpilalao fototra ao anatin'ny tantara, Kintana ny anarany. Faharoa ny hetsika ao anatin'ny tantara na ny olona manana toetra miabo na ny olona manana toetra miiba dia kitakitana aingakaingana. Fahatelo dia ilay kitana eny amin'ny lanitra na ny stara, ary ny fahaefatra dia ilay firenena izay mety hoe fantatsika voaresaka ao anatiny. Izay rehetrarehetra izay no namezana ny lohateny Bekitana. Valovolona no nanatontosana ity boky nampitondraina ny lohateny hoe Bekitana ity. Tsy niakina tamina iza na iza fa Ajaina sy ireo mpanohana azy rery no nanota azy ity. Vitsy aloha hatreto no natota tamin'ity boky fahatelo nosoratany Ajaina ity. Eritreretina amidy 5,4 ariary izy eto toerana ary 3 ariary kosa raha any ivelany. Tao anaty lanonana no nanatotsaina ity famoahana boky ity. Nanamarika amin'ny fotoana ny fampisehoana tsehatra ireo sangan'asan'ny Ajaina izay sady poety, mpikabary no mpamorikira ihany koa. Tahaka ny tsy azaka azy hoenty mamindra intsony ny tongony.